Miarabantsika rehetra zany zay manaraka an'izao direct zay atao aty amin'ny Haute-Savoie zao dia asehoko anareo izao moa misy antsika moa zany Haute-Savoie, io aorianako io raha mijery tsara ianareo dia io no antsoina hoe tendrombohitra Mont Blanc. Dia ao amin'ireo vallée ireo no misy ny atao hoe vallée de l'Arve, misy ny centrale mondiale ny décolletage eto amin'ny Haute-Savoie. Mondial hozy satria io zany lehibe indrindra, misy ny décolletage betsaka indrindra, ny usine betsaka indrindra, zay no antony hipetrahan'ity fampisehoana hoe salon de décolletage eto amin'ny tanàna antsoina hoe Roche-sur-Foron eto Haute-Savoie zany. Eto amin'ity toerana misy anahy ity koa dia 10 minitra miala ny Genève. Atoroko anareo indray zany ao aorianako ao, raha mijery anareo dia misy tendrombohitra. Eo akaikin'io tendrombohitra io zany misy an'i Genève, ao indray moa Genève zay mitambatra amin'ny Suisse, dia ny tena lalàna azy dia manao an'ny pièce-na famantaranandro. Noho izany amin'ity toerana misy antsika androany ity zany dia fanamboarana pièce faran'izay madinika ary mandeha zao tontolo zao. Famantaranandro moa zany ny Suisse, misy ny fanamboarana pièce-na automobile, misy ny fanamboarana pièce-na roplanina, ny avion, fitaovam-piadiana sy ny fitaovana rehetra mankany hatrany amin'ny sambon-danitra dia eto daholo no atao izany pièce izany. Misy tonga hatrany Madagasikara fa isika angamba mety tsy mahalala hoe rehefa alohan'ny hahatonga any Madagasikara ireny toerana ireny dia misy toerana fanamboarana azy. Ka ny zavatra izay ho resahako androany dia mikasika amin'ny hoe fanamboarana izay pièce izay, miteraka asa izany ho antsika any Madagasikara, na hiasa eo an-toerana isika na hiasa ao akaty ivelany. Mba homeko fotsiny angamba ny hoe ahalalana hoe rehefa miasa amin'ny décolletage moa zany raha ataoko hoe ny karaman'ny régleur, raha eto amin'ity faritra antsointsika hoe vallée de l'Arve ity dia manodidina ny 3500 na 4000 eo ny karaman'ny régleur, euro io resahako io. Raha ohatra indray mitodika makany amin'ny Suisse indray dia mahatratratra any amin'ny 6000 francs suisse ny karaman'ny régleur programmeur, izany hoe raha ny cours tamin'ny sabotsy zany ny raisiny dia 6000 euros. Dia manao calcul amin'izany nareo fa avo dia avo ny karaman'ny mpamboatra an'ireny machine ireny. Ka isika malagasy dia afaka hoe hiasa à Madagasikara manondrana pièce makaty ivelany, na hoe hitady ihany koa asa aty ivelany satria mbola alefako amin'ny fanazavana moa fa misy koa zany ny hoe mety hiofana Madagasikara dia alefa miasa aty ivelany. Fa manaraka anahy aloha ianareo fa hitsofoka ao anatin'ny fampisehoana isika. Salon de décolletage eto amin'ny Haute-Savoie, Roche-sur-Foron. Dia manaraka anahy zany tsika. Ny hazavaiko kely zany dia ny hoe zavatra roa zany ny tena ho hazavaiko androany. Ny voalohany dia mikasika ny fanamboarana ny pièce izay ampisehoko anareo ny machine rehetrarehetra, ary ny faharoa kosa indray dia ny fandrefesana an'ireo pièce ireo dia ny appareil de mesure izany. Miditra ato anatin'ny salon moa zany tsika dia mino fa tsy zatsy m'intéresse anareo fa ny salon. Eto zany dia ny fandrefesana ny pièce efa vita. Fandrefesana ny pièce moa indraindray dia misy pièce tena hoe betsaka ny zavatra ho resahana ao anatiny dia tsy maintsy mampiasa ny robot ohatran'izao. Mbola safoina fotsiny aloha amin'izao fotoana izao ny fandrefesana. Ireo moa zany ny ataoko hoe talonnage sy fandrefesana ny pièce. Safoina fotsiny izy amin'izao fotoana izao aloha, fa rehefa avy eo tsika vao miditra lalina. Ao anatiny ihany koa raha izay naharaka moa zany dia nahafantatra fa misy ny projet motoculture. Reto olona ato reto dia efa betsaka ny mahalala ny proposer ny machine. Fa androany zany dia anao mise au point tsara hoe ireto ny machine ilainay any Madagasikara hiteraka asa betsaka dia betsaka. Eto aloha zany tsika dia mbola mijery sy misahy fotsiny reny zany mpana ny hôtesse moa zany ato anatin'ny salon. Machine commande numérique ny tena betsaka ato. Ny machine commande numérique misy mizara roa. Ny anankiray ataontsika hoe tournage na ny fanaovana ny barre zany mitsofoka ao anatiny. Ny anankiray kosa indray dia fraisage, izany hoe vy carré no atsofoka ao anatiny na rectangle dia iny no travaillena zany amoaka ny pièce.
dia betsaka zany ataontsika hoe piesy vita sy ny rehetra fa omeko ohatra anankiray zao ianareo andraso mijery zany hoe barra zany no miainga dia amin'ny produit fini zao ohatra roulement izy lalan'izay mbola andalovantsika hoe ahoana ny ahoana ny produit fini roulement io. Bonjour. Ouais, je fais un peu en direct pour Madagascar. Ah d'accord. Ouais. Vous pouvez dire bonjour à Madagascar. Bonjour Madagascar. Zay efa miarabantsika vazaha ty. Merci. Dia ankehitriny zany mbola manao tororay misy olona anakefatra moa zany ny ato anatin'ity ka ty olona voalohany zay andalovantsika ity. Pour Madagascar. Dia ny tena betsaka